manana ny andrasany ho an'izay tantana ny commune Antananarivo renivohitra ny fikambanan'ny 20 fokotany mandrafitra izany commune izany ny fijerena fotony ireo fotodrafitrasa izay tena ampiasain'ny vahoaka no santionany amin'izay ezaka endrasana amin'ny mpitantana vaovao ny tanàna Antananarivo renivohitra izay raha nambara sekretera general izany fikambanana izany. Tsy fampandrosoana afaka tanterahana raha tsy misy ny filaminana sy fandriampahalemana ora velomana Tsosolohery sekretera general ny fikambanana 20 fokotany eto Antananarivo renivohitra no sady filohan'ny IFPSM na ny initiative fokotany pour la paix et la sécurité à Madagascar. Tokony ataon'ny mpitantana vaovao ny tanàna Antananarivo izy ny fametrahana olona ara-pahamehana voalohany ny fandriampahalemana. Bena fahatsika mampandrosoana izany Antananarivo izany voalohany indrindra aloha dia filaminana sy fandriampahalemana raha tany tsy misy fandriampahalemana tsisy filaminana tsy afaka handroso mihitsy izay aloha ngeza be voalohany indrindra maro tetikasa izay nengaveny amin'ny fokotany satria izay koa ny ao anaty ara-pahamehenana hoe tetikasa fokotany mamona vola tetikasa entina hampandrosoana ny commune ao aminy maro fokotany manao an'izany fa saingy izao tsy maintsy miankina izany amin'ny ilay ataontsika hoe fandriampahalemana sy filaminana foana rehefa milamina Madagasikara petraka tsara ny rafitra rehetrarehetra izany mino fa andeha ny tanàna Antananarivo ary mivoatra tsikelikely izany tanàna. Marena fa anisan'ny ezaka totosaina ny anivon'ny fokotany ny fanatotosana ny IRR na ny initiative à résultat rapide. Izay irahan'izy ireo miasa amin'ny mpitandro filaminana ankoatra ny fandriampahalemana ilaina ihany koa ny sekretera generaly ny 20 fokotany ny fijerena ny lafiny fotodrafitrasa izay tsy mifanaraka intsony amin'ny isamponina famezivezy eto andrenivohitra. Efa misy azo fotodrafitrasa izay nomen'ny ministère ny aménagement ho an'ny commune urbaine Antananarivo kanefa mbola tsy tanteraka izany tsy fantatro eo amin'ny fahavotsany administration angambany mety mahatonga an'izany satria projet efa nivolavolaina tamin'ny taona 2014 izy io kanefa dia mbola tsy tanteraka hatramin'izao izany hoe fanjakana zany isan-kilany dia mieritreritra foana ahoana ny fomba hampandrosoana an'ilay tanàna saingy misy ny tompona andraikitra isan'ambaratongany izay mety mamily na manao blocage izany fampandrosoana izany. Izany anisan'ny lesoko anankiray koa eto amin'ny tanàna Antananarivo. Raha tena izy tena ny fokotany mihitsy ary fa za tsy tena koa ny fanjakana satria fokotany ange fanjakana satria izay dia ao anatiny ny ataontsika hoe article 04 loi 021/2014 avec le présentation de l'État ny fokotany no mipetraka dikan'izany anisan'ny fanjakana ny fokotany tsy mety handroso zany io raha tsy misy koa appuie ny fokotany ngeza be handroso ny CPD eto Madagasikara tsy eto Antananarivo ihany fa manerana Madagasikara zany. Raha velomana Tsosolohery izay manamafy fa ahafahan'ny fokotany ho tena tonga loharano mpampandrosoana ilaina ny fanamafisana ny fepetra amin'ny feny fokotany.